Zay ny amin'ny Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny mpikambana ao anatin'ny kaongresin'ny tetezamita ny fananganana ny fitsarana manokana momba ny fifidianana eo anivon'ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana moa ny fantohan-dinika tao anatin'izany. Rotsirakotondrainy Stefana Razafimandimby. Natomboka androany ary tsy hifarana raha tsy ny voalohan'ny volana aogositra izao ny fivoriana tsy ara-potoana izay tanterahan'ireo mpikambana ao amin'ny kaongresin'ny tetezamita izay miompana indrindra amin'ny volavolan-dalàna ny amin'ny fananganana ny ratsam-pitsarana manokana, izany hoe ny fitsarana momba ny fifidianana. Nitarika ny filan-kevitr' ireo filoha ary nanokatra tamin'ny fomba ofisialy izany fivoriana tsy ara-potoana izany indrindra ny filohan'ny kaongresin'ny tetezamita Andriamatoa Rakotoarivelomamy. Hodinihana mandritra ny fivoriana arak'izany ny volavolan-dalàna ny amin'ny fananganana ny ratsam-pitsarana manokana, izany hoe ny fitsarana momba ny fifidianana. Ordre du jour pour la période vendredi du 26 juillet 2013 au jeudi 1er août 2013. Vendredi 26 juillet 2013 à 10h, ouverture de la session extraordinaire 2013. 10h15, conférence des présidents, salle d'épée. Séance plénière à 11h, adoption de l'ordre du jour. Travaux des commissions à 15h, commission juridique et de la législation saisie au fond, commission suivie et du contrôle des élections et de la mise en place de la 4e République saisie pour avis. Projet de loi numéro 013/2013 du 24/07/2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2012/014 du 30/07/2012 portant création d'une chambre spéciale dénommée Cour électorale spéciale CES au sein de la haute cour constitutionnelle salle d'épée. Lundi 29 juillet 2013, séance plénière. 9h, projet de loi numéro 013/2013 du 24/07/2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2012/014. Araky ny fanapahana laharana fa HCCD tamin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana dia namoaka didy fa ny sampam-pitsarana manokana antsoina hoe fitsarana manokana momba ny fifidianana ao amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana dia ovana sy fenoina. Manapaka ny maharadalàna ny fifidianana ny filoham-pirenena voalohan'ny Repoblika fahaefatra izy sy ny maharadalàna ny fifidianana ny solombavam-bahoaka ny Repoblika fahaefatra ary mamoaka ny voaka-pifidianana raikitra amin'ireo fifidianana ireo. Voalaza ihany koa fa ny fitsarana manokana momba ny fifidianana dia tsy maintsy hatsangana araka ny fomba manokana.